Gadra iray voalaza fa voasazy haka kitay ivelan'ny fonja no nanao heloka vaovao indray ny talata teo tany Vohitsirika commune Matanga district-ny Vangaindrano iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono ny namany tesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha gadra iray izay nanao heloka vaovao indray tany Vangaindrano no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto malagasy telo voaheloka higadra 4 taona any Maurice ny 20 Mey lasa teo iny tao anatin'ny tambazotra ampitazona sy mpanararaotra aranofo vehivavy malagasy izy ireo mody ampanantenany asa any Maurice ireo vehivavy izay avy ao Madagasikara ao kanefa voatongany dia no tanany ankeriny sy notereny hanao asa fivarotantena tany amin'ny Bengalone Flic Flac sy Bain d'œuf no giazany izy ireo ny passeportn'ireo vehivavy ireo amin'izay mba tsy hahafahan'ireo vehivavy ireo mandositra Antsa Adrien Rakoto Menjanahary Fabrice Andrietahina Mahery aina sy Tahiry aina Fiderana Razafy Mahatratra ireo voampanga notsaraina tamin'izao raharaha izao nilaza ho tsy manantsiny izy ireo saingy voapirofo fa nanampy ireo mpanao trafikan'olombelona ho tombotsoan'ny Mauricianina antsoina hoe Vicky sy Laurence nanomboka ny volana Mey 24 hatramin'ny Desambra 13 samy nanana anjara asany ireto olona anankitelo ireto ny iray nitondra vehivavy izay amidy ny iray kosa nitondra ny mpanjifa ho any amin'ny toerana hanaovana ny firaisana ranofo ary ny fahatelo ny ambina sy nanaramaso ny fivezivezen'ireo vehivavy ireo izany hoe nandray anjara feno tamin'ny fahombiazany tambazotra izy ireo tamin'ny fanangonam-bola sy fanerena ireo vehivavy hanaraka ny baiko hoy ny fitsarana Mauricianina hatrany noloabava ny iray tamin'izy ireo fa nentiny tsy fananany izy ka nataony foana izay rehetra mety azahoam-bola izay ka ireo vehivavy malagasy izay nampanantenana izy ireo asa izay no lasibatra atao anatin'izay asa ratsiny ireto malagasy anankitelo izay voaheloka higadra ireto tsy mora ny niainan'ireto tovovavy malagasy izay tratrany izay fanararaotana nataon'ireto tambazotra azo lazaina hoe mpivarotra olona ireto satria ianao no miasa nefa ny olo-kafa no mandray ny vola ary tsy mba asa tahaka ny ahoana fa asa fivarotantena no ampanaovina anao any an-tanin'olona any an-tany lavitra any ndeha hiasa ary niandrandra asa izay tena tsara no nieritreretina avy any Madagasikara any kinanjo nefa ny zavatra toy izany no niandry azy ireo tany an-tanin'olona tany tena mampalahelo ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao fa lasa ataon'ireo tsy matahoditody fitadiavam-bola sy araraotin'izy ireo amin'izay tian'izy ireo anaovana azy izay tsy voandroany no nisy anitranga tahaka an'izao fa efa hatramin'ny ela dia efa nisy foana io tambazotra na ampanao trafikan'olombelona io ary ny zatovovavy no tena lasibatra ao anatin'izany rehetra izany ka ny afatra ho an'ireo tanora izay maniry fatratra andeha hilaravinahitra any an-tanin'olona izay dia mba haditradio tsara aloha ny asa izay hampanaovin'izy ireo anao fa sao dia tratrany izao fanararaotana amin'izay asa tsy tokony ho ataonao izao satria mieritreritra ireo ray aman-dreny sy ireo havana fa asa toy ny asa rehetra no ataonao any nefa dia teren'olona hivarotena sy araraotin'izy ireo amin'izay tian'izy ireo hanaovana anao izay rehefa tonga any an-tanin'olona any ianao ary tsy afa-manoatra anao amin'izay fotoana izay fa tsy maintsy manaraka izay rehetra tian'ireo mpanafatra anao hatao izay andao amin'izay ho resantsika ny zavatra nitranga tany Vangaindrano tany satria fantatra fa gadra iray izay voalaza fa voasazy haka kitay ivelan'ny fonja no nanao heloka vaovao indray ny talata lasa teo iny tao Vohitsirika commune Matanga district-ny Vangaindrano iny niaraka izy sy ny zanany lahy
nandeha tany antranony rahalany. Vantany vao tonga tany izy ireo dia nofarahin'izy ireo tamin'ny zava-maranitra ireo olona tao an-trano izay novantanin'izy ireo tao. Olona 3 no naratra mafy, isan'izany ilay rahalany. Voa mafy daholo ny rehetra tao an-trano tao, ao ny voafira amin'ny takolaka, ao ny voadidy eny ankitrokely, ao ny voatapaka ratsan-tanana mihitsy aza. Vantany vao navita an'izay asa ratsy izay ireto gadra ireto dia nitsoaka izy mpianaka izay nahavanondoza ireto. Vetivety taorian'izay dia trateaky ny zandary ilay rainy izay voalaza fa gadra nasaina haka kitay izay. Taorian'izay dia naverina any am-ponja izy mandra-piandry ny fanadihadiana izay atao azy. Ireo maratra moa mbola tsy afaka miresaka loatra noho ny toe-pahasalaman'izy ireo izay azo lazaina fa tena mbola marefo. Vao marina fa mbola anatin'ny mamita sazy herin-taona an-tranomaizana ilay rangahy izay tompon'antoka tamin'izao asa ratsy zao satria nanimba volon'olona ka voaheloka tamin'ny 4 septambra 2024 lasa teo iny ity rangahy izay nanao heloka vaovao ity indray. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'izay hoe inona marina no tena antony nahatonga an'ity rangahy ity no nandeha nanafika an'izay rahalany tany an-tranony izay ka ny afara amin'izao fira antsy izao mety ho disadisa-piarahamonina sy ny lonilony ny sampihavana ve sa inona no tena antony nahatonga an'izay hetsika tamin'ny asa ratsy izay nataony ity rangahy izay mbola ao anatiny mamita sazy any am-ponja izao. Raha izay heloka vaovao nataony izay dia tsapa sy hita fa tena tsy leo gidragidra ary tsy leo an'izay sazy nafanagadrana izay mihitsiny ity rangahy izay mbola ao anatiny mamita sazy herin-taona ity nefa dia nanao heloka vaovao ity indray. Azo lazaina ihany koa fa tena efa vitsy ny olona azo itokisana amin'izao fotoana izao satria na ireo mpiray-tampo aza dia mifamono tahaka an'izao niseho tany vangain-drano izao nefa ny asan-jolahy etsy an-danin'izay dia manao ny ataony ka izatsony izany ny olona mety azo itokisana amin'izao fiainana efa sarotra izao satria izao no pirofo azo ilazana fa tena marefo ny resaka fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ary marefo ihany koa moa ny resaka fihavanana fa tsy toy ny taloha intsony satria taloha raha nilaza ny Ntaolo sy ireo zokiolona tany alohan-tany fa hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana, amin'izao kosa aleo ny olona very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola izay. Izay sy zay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboky lahy sy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.